avy resaka ny ady amin'ny zandary amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana isika dia resaka ady amin'ny kolokolo indray. Mety antsoroka ny Bianco ny Interpol ny amin'ny fanatanterahana ny fanadihadiana araka ny lalàna ka dia nisy ny fifanaovan-tsony fiara-miasa teo amin'ny rotonta ho tatery ny fitsoa Andriamanservelo. Ivondronan'ireo mpampiatra lalàna manerana an'izao tontolo izao ny Interpol. Manome tarana ireo mpampiasa lalàna izy. Maro ny antotan-kevitra hijoroa ny Interpol. Iray amin'izany, misy ireo mpanao meloka tokony hisazy nefa tsy voasazy. Ireo mpandika lalàna nefa tsy hiarany lalàna noho ny antony maro samihafa. Nanampy ny Bianco ny Interpol. Interpol dia hoe mampifandray ireo mpampiasa lalàna ira zao tontolo izao mba ahafahana manana tontolo mandry fahalemana kokoa. Ny tanjona ao anatin'izany dia manohana manampy arak'izay azo atao an'ireo mpampiasa lalàna manerana zao tontolo izao na eto an-toerana ihany koa, indrindrandrindra amin'ny sehatra anankiroa dia ny fisorohana ny fandikan-dalàna ary ny fampiaran-dalàna ao anatin'izay raha ohatra ka misy ny fandikan-dalàna. Fantanterahana ny ady amin'ireo fandikan-dalàna ilay firenena na criminalité transnationale, indrindrandrindra ireo izay ataontsika hoe tafiditra anatina roy, misy roy na réseau, ataontsika amin'ny teny mahazatra hoe criminalité transnationale organisée. Ao anatin'io atao-kevitra io ny ahafahana mijery azy ka ny Bianco zany manomboka androany amin'ity fanaovan-tsony ity dia hanana izay fisitrahana ny fidirana anatin'izay atao-kevitra izay. Ampiasan'ny antotan-kevitra natolotry ny Interpol araka ny fanadihadiana ataon'ny Bianco. Mihepatrana ny ratsy sy ny totakely ka tsy maintsy mivoatra mifanaraka amin'izany ihany koa ny paikady hoentina miatrika amin'izany ambana izany. Ny atao lolita fa fitaovana izay hoentina mahomby eo amin'ny fanatanterahana ny asa fanadihadiana no atolotranay dia ho ampiasaina araka tokony ho izy. Ary zay ino fa ny tamotsofoka izay omen'ny Interpol eto Madagasikara dia ahitanay vokatra tsaratsara kokoa mba ahafahantsika mametraka amin'izany antsoina hoe fanjakana tan-dalàna voalohany indrindra. Ary ny tena zava-dehibe ao anatin'ilay izy dia ny firindrany fiarahamonina. Andrindrada fiarahamonina ny Bianco amin'ny alalan'ny fanabeazana, ny fisorohana ny kolikoly.